Inona anisan'ny olona nalaza zany Daniela zany ao anaty baiboly ary nizaniza dia mahafantatra ny tantaran'io Daniela io avokoa. Ka andeha ary hovaliantsika izay fanontaniana izay hoe inona no nampitovy ny tantaran'i Daniela sy Jesosy. Fameloan'izany anefa dia andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay afaka miara-mianatra ny teninao eto indray ka kasio ny fonay ho tonga tany lonaka mba niriany ny teninao ka hamoazanay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny andron'i Daniela, anisan'ny olona nanan-kaja, babo tany Babilôna ity Daniela ity. Nalaina ho babo izy ireo kanefa rehefa tonga teo amin'izany fanjakana Babilôniana izany dia notezaina ary nobeazina mba ho tonga olona ambony, mba ho tonga mpanolontsain'ny mpanjaka. Ary anisan'ireo gouvernoura nanana toerana ambony tao amin'izany fanjakana Babilôniana izany ity Daniela ity. I Daniela dia lehilahy anankiray izay niaraka tamin'Andriamanitra. Olona nahatoky an'Andriamanitra izy. Ary vokatr'izay dia hitan'ny mpanjaka Nebokadnezara tamin'izany fotoana izany ny fahendren'ity Daniela ity. Ka dia notendreny ho anisan'ireo gouvernoura izay hanapaka ny fanjakana. Rehefa tonga nefa ny fanjakana Mediana sy Persiana nandresy ny fanjakana Babilôniana dia hitan'ny mpanjaka Darius fa nanan-kaja ity Daniela ity, nanana ny lazany ity Daniela ity ary nanana ny fahaiza-manaony manokana ity Daniela ity. Ary dia mbola notendreny ihany ho isan'ireo gouvernoura izay hanapaka an'izany fanjakana izany. Tamin'izany fotoana izany dia tena resy lahatra ny mpanjaka fa andeha ho isany ho atao ho anisan'ireo mpanjaka mihitsy ity Daniela ity, izany hoe hitantana ny fanjakana. Tsy ho gouvernoura ihany izay hisahana faritra vitsivitsy fa tena hoe ny fanjakana iray manontolo mihitsy dia ho ampitondraina ny Daniela. Nisy anefa ireo mpiara-miasa izay tsy faliny amin'izay fahombiazan'ny Daniela izay. Ka dia nanao tetika izy ireo mba hamandriana ny Daniela. Rehefa mandinika ny baiboly isika dia tsy dia tena mahita loatra hoe izao ny fahotan'i Daniela. Tsy hoe tsy nanota akory izy. Izao no tenin'Andriamanitra hoe fa samy mifananota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Anisan'izany Daniela. Olombelona mitovy azy sy anao ihany ity Daniela ity. Fa ny antony dia ny hitovizany, hanehoana ny tandindona any amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy no mety ho antony nahatonga an'ity Daniela ity tsy notononina tao ny fahotany. Ary na reto mpiara-miasa aminy, reto mpanolontsaina sy gouvernoura mitovy amin'ireto dia nitady mihitsy hoe inona no hamandriana an'ity Daniela ity. Tsy nahita izy ireo. Dia rehefa tonga ny fotoana, lasa izy nakany amin'ny mpanjaka. Hitan'izany ny hoe amin'ity fomba anankiray ity Daniela no andeha hofandriantsika. Ny fomban'i Daniela dia izao hoe manokatra ny varavarankeliny izy dia mivavaka intelo isan'andro. Raha ny voalazan'ny baiboly dia intelo isan'andro ity Daniela ity no nivavaka. Ary io no hitan-jareo, io no point faible an'i Daniela andeha hanimbana azy. Dia lasa ireo gouvernoura ireo nakany amin'ny mpanjaka dia nilaza izy fa hoe efa nivory izay, efa nifanaiky daholo izay gouvernoura rehetra fa ato anatin'ny 30 andro izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra na olona hafa ankoatran'ny mpanjaka dia aletika alatsaka any an-davaky ny liona. Rehefa nosoniavin'ny mpanjaka izany didy izany dia navoaka nanerana ny fanjakana. I Daniela nefa tsy anisan'izay nandany izany didy izany. Ary tsy hoe nivoaka akory ny didy dia tsy nanao ny fanao intsony Daniela fa dia notohizany hatrany ny fomba fiainany satria efa fiainany ilay mivavaka intelo isan'andro.
Ka rehefa hitan'ireo gouvernoura fa nandohalika Daniela nivavaka dia lasa izy nakany amin'ny mpanjaka dia nitoroka ny Daniela tany. Tsy hitan'ny mpanjaka izay hanavotana an'ity namany fa dia navelan'ireo mpanolontsaina no hanatanteraka ny didy. Nosokafana ny lavaky ny liona dia natsipy tao Daniela. Rehefa tonga ny ampitso tsy nahita tory ny mpanjaka ny alina dia nosokafany ny lavaky ny liona izay nandatsahana Daniela. Ary dia niantso izy hoe Danielo, Danielo, mbola ato ve ianao? Ary dia namaly Daniela hoe mbola ato ary mpanjaka. Ny Andriamanitra izay notopoko no nanakombona ny vavan'ny liona, tsy andramatra ahy. Zavatra niseho dia izao, nampiakariny Daniela avy tao amin'ilay lavaky ny liona ary ireo mpanolontsaina ratsy fanahy ireo dia nalatsaka tao. Ary izy ireo tsy nipahitany akory dia noviravirain'ireto liona noana. Ny fanontaniana napetrako taminao dia izao hoe inona no mampitovy ny tantaran'i Daniela sy ny tantaran'i Jesosy. Amin'ity herinandro ity isika dia hijery manokana mahakasika ny fanitsiana, ny fanenenana ary ny fibebahana. Ny tantaran'i Jesosy dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa nijalijaly izy ary maty mihitsy aza. Ary rehefa tonga ny andro fahatelo dia nivoaka avy tao amin'ny fasana. Ary izany fasana izany mariky ny fahafatesana, marika fa efa vita ny anjaranao tetỳ an-tany. Tahaka izany koa Daniela ilay nofandriana ary nalatsaka tao an-davaky ny liona. Noeritreretina fa efa maty kanefa dia nivoaka, tsy nisy naratra, tsy maty izy fa velona soamantsara. Tahaka izay ilay tantaran'i Jesosy sy Daniela. Ka nasako anao manokana amin'ity herinandro ity indray ny vaky teny fototra antsika ao amin'ny Matio 6:7-20 hatramin'ny 7:20 dia anasako anao mba hamaky izany tantaran'i Jesosy rehefa nentina nitsaraina teo anoloan'ny Kaiafa sy ny nandavan'ny Petera azy intelo. Anisan'ny tantara tena fantatra izany tantaran'ny Petera izay nandahan'i Jesosy intelo izany, ka asaiko ianao mba hamaky izany any an-trano dia Andriamanitra ny hanakombona ny vavan'ny liona izay mitady handramatra anao, ka hiaro anao tsy ho tratran'izany loza izany. Andehantsika hivavaka. Rainay Tsarindrinan-danitra misaotra anao izahay. Afaka niara-nianatra ny teninao teto indray ka aoka mba ianao no hanatsotra ny taninao mahery amin'ny fiainanay manokana, amin'ny fiainan'ity zanakao izay miara-mianatra ny teninao amiko ity. Ka mety misy ireo liona izay mitady handramatra, mety misy ireo mety mpiara-miasa, mety mpiara-mionona izay mitady hamandrika kanefa dia eo ianao afaka hanakombona ny vavan'ny liona, ka ianao no hamonjy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanomana zavavaka izany. Amen.